Atolotra ny radio plisy ho anareo mandritry ty herinandro ty. Mandova Velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Andria manala-manana. Ireo nanomehana ny tantara tolotra Andria Narson sy Romi Armanana, niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Prise Karakota Armanana ary Andria. Nandry feosana natotosy Andria. Tohiny sady farany. Efa vita somatsara iny fadevenana ny ratoboko vavy resy tena maina da fa mety izy anareo iaino izay didy miafina voalazan'izy ireo ato mahakasika ny didim-pananan'izy ireo ka ity ary ny didim-pananana sokafaka eto masinareo eto izy ity. Rehefa vavakiko eto masinareo ity dia ho ataoko dika mitovy dimy ka samy anana iray avy anareo, anana iray koa ny tenako, ary ny iray tsy maintsy apetraka any amin'ny fitsarana. Iangaviako nareo samy andray ny didy ampamendrehana, satria izay voasoratra any dia tsy azon'izaniza ovaina intsony. Manaiky an'izany ve nareo? Eny tompoko. Iroso famakiana ny didy ary sika. Aza mieritreritra na dia indray maraina akory ary hoe isy anaraka an'iny didiny eto ry dokotera Toky dia efa mampitandrina melohan'ny lahy zay. Marina mihitsy zany Raha, ny ara moa efa nidorako vao tonga tany an-trano. Orizy mena da tsy zangy iny nanao an'iny didiny eza ny anarano ny ary moa hoe didy miafinako ka mialatsiny aminareo fa zay voasoratra dia voasoratra. Ka ianakendre nohatra anay zoko zany lahy, sa efa hoe manana diplôma dia monsieur mametraka. Sady zay voasoratra hoana koa moa na ela miseho mahay fianaran'io ara ve dia tsogaga hoe samy zanaky dada sy mamy zao ihany tsika ary samba nanao zay vitany ihany koa. Dia nahoana no misoratra amin'ny daholo ny fananana rehetra ka? Dia mba possible very toko hoe trano tokana iray any ambanivohitra ny anjarako dia io fiara efa reraka be simba be io ny andrahoelona. Za re tsy mba gagako. Ka tsy hitako mihitsy izay tokony agaganareo amin'izany taizanareo tamin'ny fotoanan'ny landry zareo anareo ka inona mba vitanareo tamin'izy mivady fony fahavelona? Mazava ho azy zany ry manitra, rehefa nitambadamba azy le retao dada sy mama dia nanaiky ny anoratra an'ireny. Iza koa raha moa no nahita raha izy mihitsy nanaforse any dada tsy raharahantsika sindrie. Ho mora aminy amin'izay ny bitsibitsika amin'ny dada hoe azo meny reny na dia iray akory ary. Dia vitany lava izany ry Toky? Ka tsy zaho any nanao an'iny mba hafa loatra koa zany fisainanareo zany ka rehefa tsy mahafaly anareo ny didy nataondry zareo dia tokony miverina any am-pasany nareo dia foazy tao izy hanova azy. Andray le izany vavany lahy. Zay zany ny teny lafarany. Tsy afaka hanao inona amin'io ary zoky mety zany matory ataondry zareo. Handao ary fa ho hitantsika kely eo zany. Dia tsy aleo ve izy manao raharaham-pihavanana aminay toy izay hidrikina sy ho sarahan'ny fitiavan-tena ohatr' izao. Tsy tia teny zany ary anabavy tsy maninona fa ataovy izay tianareo atao dia hitan'izany Raha za marina lahy. Handao ry manitra andeha. Rinona moka an'ireny vavy reny tena saly Andro ka manana ny mifatina didy iny izy moko aizany tsy hidigin-dramboatra izany. Manana didy izy robavy fa tsy manana ny taratasy aty amiko daholo nge ny taratasy rehetra an'ireo fananana voalaza fahan'lerireo dia mihevitra izy fa vitana inona eo raha tsy manana an'ireo. Mahazo manofinofy izy fa tsy hahita akory ary za koa tsy amme na dia andady lahy dia ty amiko ty ary. Nefa inona moa zany Raha ny azontsika atao tsy efa mitovy any didim-pitsarana ihany ve moa iny?
Ka na didy mpisarana na didy miafina na didy folo raha tsisy raha raiko n'izany tsy azo ny aty amiko fotsiny reto taratasy reto na andeha hatramin'ny lohany ary mazava aminao ve zany ary moramora ihany aloha ianao fa za dia hoentika tezerana ohatriny io ka fiarambola tsy dia hainao tsara io mitondra azy sady ohatrany misy olana nge izy zany tsy rarahako zany romanitra raha mbola zako ny Raoelina tsy maintsy azoko izay anjarako eo famfoforako hatramin'izay na iza nakana na iza hitsivalana Raoelina tandremo fa camion be iny Raoelina Raoel aiza zany fa toa maizina be daholo ary izay jereko aiza daholo ny zanako fa inona ary ty trano misy anaty sa ve maty maty dia aty aparadisa zany sa ve aty no avo be ary iza koa ty tamin'ny manantony ty to dada sy mama dada fa aizitsika inona no ataoko aty ry mama tsy efa maty nga nareo moa fa toa tsy mitenynareo ary inona daholo reto asehoantrareo anareto ary taratasy iny reo ndrasy fa atorony anangy izy zany ndry toa facture be dia be vidim-panafody sy karazana taratasy n'hôpitaly maro be fa ataoko iny reto tsy misy mamaly zareo fa mivandravandra fotsiny fa ina raha nyteny dada sy mama tongavana amin'reto so dia izay vao tsaroko ny adidy tsy vitako daholo zany reto ny zavatra rehetra tokony nataoko tamin'ny rareo way lasa izy mivady andraso aloha andraso ry dada mifona aminareo re za mamelary mifona dada sy mama ataoko re dia tianareo fa mba havelao ny zavatra rehetra tsy nentina taoko sy vitako tena tsy mety mierika ary zareo dada mama mba hainao re za fa iza ary ty olona mainty be manantona aty sady mitondra antsy nge izy zany somary maizimaizina koa ty lalana lehako ty dia tsy tazako mihitsy ny endriny dia iza nefa ny olona andeha amin'ty elakelan-trano ty amin'izao alina be zao ka efa miraika amby folo sasange zao maelo lahy Raoelina fa tena olon-dratsy ty aleo tsy akasisiny fa andehanako mpivoany mihitsy ay le ty tena misy hafa manaraka koa io arina io sady lava volo be daholo zareo na ty manantony ty na reto arinako reto marina tsy tafiditra mpivoany ato tena androany vao faty ka inona moa zany fa tsy tapitra androany tantaran'lay iny ary fa miazakazaka le teto alohako zany koa fa mandeha mafy be le avy aty ao arinako iny ay indre ary to tsy naninona fa nakaiza le olona roa teo nakaiza iza le teo iza ary aiza zany to eto ampifony ranja vadiko ianao ve io tsy mamaly izy fa lohany fotsiny ahatokatony ranja nga velona indray ianao sa za ve no ndraso aloha fa manantona ny sofo nge izy zany ary misy zavatra teneny moramora amiko
ahoana ny ranja? Azoko tsara ka. Ie, mazava rea. Ka tsy vokatry ny foko reny ranja. Fitiavan-tenako fotsiny reny. Mifona ranja. Tsy amerina tsony re zahay. Ranja, mifone. Ranja, aza mbola mandeha aloha ianao fa endraso re. Azy ilozanao zahay. Ranja! Dia zany rehetra zany ny delira nataonareo menadamina nandritry ny fotoana tsy nahatsiarovanareo teny. Gaga tanteraka satria ohatr'ireny tena ao anaty film ireny mihitsy any ny hainao anareo teto. Fa tsy fantatro mihitsy ngeritoko izay tena nitranga rehetra. Izao za mihiratra izao vao manomboka miverina saiko hoe tsy nofy ratsy iny fa afatra tiany dada sy mamapita tamiko mihitsy. Za koa lesy tena nahatsapa an'izany. Laza tamiko mantsy ranja fa raha tsy ny famonjeny dia matin'ireny olona saika mono anareny aho. Izy no niaro ny aiko. Ary nobotsiany tamiko fa ny atsaram-panahy laony ao anatiny. Ary tsy ahita azy mandrakizay raha mbola manao toetra ratsiko foana. Fa samy nampitandremin'ny olona tianareo daholo nareo zany ko. Anjaranareo sisa ny toyiny. Fa naninona ho azy e? Mbola tsy voafaly ny langy ilay fanontaniako e. Accidentenareo e. Ary efa vatanareo tonga teny amin'ny hopitalo ny vataniko. Tsy nahatsiaro tena nandritry ny 2 andro nareo data amin'izany. Io maraina io nefa dia samy nanao an'izay delira izay daholo. Ka mino fa afaka nitsy amboatra ny sainareo tsara angamba izany. Mifona lesy ry zandry. Tena tsy nety koa nataony aina tamin'ny lana tamin'ny dada sy mamy. Aza mitana lahelo aminay ry toky a. Tsy ho veriny tsy ho piray tapotsika. Zany a? Tsy toetrako izany ry bavy a. Mamela anareo a. Sady aza manafa zavatra mahafinaritra azy mivady izao fanapa-kevitra reo izao. Misy valiny daholo marina lesy ny zavatra rehetra tao a. Indrindra ho anay te Andova velona tony. Ny fahatsapatena anareo dia fa tsara e. Sady matoa mbola velona soamantsara nareo dia mbola nanome chance faharoa anareo zany ilay ao amboniko. Marina mihitsy lesy zany a. Ka ahoana? Mbola omena amin'ireo lovana petraky izy mivady ihany nareo sa? Ohatra, nahoana moa izay tsy ahazo e. Eny ary. Renareo teo Mandova Velona. Tantara Mitohy nosoratan'ny Andro manala-manana. Ireo nanome anan'ny tantara tolotra andriana Arson sy Romi Armanana niaraka tamin'ny Clarisse Ratsona, Prise Karakota Armanana ary Andro. Nandry fiosana natotosy Andro. Radio Plus, la radio nostalgie.